izay namesina ifampitesina voaloha anakefatra mpirazantsara efatra ny mpamorotra mpirazantsara nendray misy fahasamefana-kely ny fitantarana nendray misy lazainy sasany tsy ambarany hafa hitsetra mitsetra tsy milaza zava-baovao fa ny fasana foana kosa dia io fitambarany atio somarika sika ary jao io koa dia tsy fasany hafana ndraindray ny sasany milaza anjely anankiray hafa anjely roa tsy nanantsy izany ka zavatra resiny foana ny fasana tsy ao mitsony Jesoa Kristy fa efa misanga tamiko azy fazantsara marika ny vakila tamintsika teo fa miambarany jaona kosa araka ny fahampolo dia laza fa efa hita marinavigalina fa tsy ao Jesosy ny fasana dia milaza tamin'ny Petera izao voasoratra ny fahatelo hoe dia nandeha Petera sy mpianatra anankiray mankany amin'ny fasana ary miazakazaka izy nolava ary ny mpianatra anankiray miazakazaka mihoatra ny Petera atonga taloha tao amin'ny fasana ary mihoatra antsisika izy dia nahita natapaty mipetraka tena nefa tsy nitsatao izy ary avosy mana Petera maraka azy dia miditra tao pasaka ka nijery natapaty mipetraka tena ary misary izy tena felolohany dia mba mipetraka teo amin'ny natapaty fa fahavarana mitoka sisa sisisisa le mpianatra anankiray voalazetyriavana dia nazavavasy fa mpamolotra dia jaona apôstôly zany mpianatra moa izy tamizy mamolotra ny filazantsara fa efa nitsaina tamaty Jesosy dia apôstôly misy Petera koa tamin'izany fotoana zany dia le mpianatra izay akaiky an'i Jesosy tahaka ny jaona ihany ary mantsonana koa apôstôly taty aoriana ny zavatra mahagagarana izy rahalahy reto araka tamin'ny Jakoba zay rahalahy jaona Jakoba ao izy anakia olona malaza tsy hoe Zebedio zay mpandraharaty mifanjoana tamin'izany fotoana zany antatrona izy tena rahalahy reny dia miaraka amin'ny tompo matetika raha mahita ny jaona sy Petera tsika dia mahatsiaro zavatra ny siomanimana fa tsy tanisa efa tsy zareo ny vavolombelona nitsangana ny zanakavavy mazay nobe fotoana tamin'ny maty satria izy tena rahalahy metiny Jesosy tao amin'ny efitrano ahanteny izy tamin'ny tovavy hoe talitakoy teo zany ny teny rahaliana izy vavavy mitsangany masomaso izy loalahy fatatsika ihany kio fa itsona sy Petera dia anisany nahita ny fivan'ny Jesosy etsika tamboninahitra fotekiboatra tamin'ny fotoanandro izay taty aoriana ny Petera ijorona tamin'ny filazantsara arakakan'izy hoe ary hitanay voninay dia tahaka ny zanak'iray tokan'Andriamanitra janaka voalohany zany raha teo Getsemane dia mbola izy ronahy ihany diaraka tamin'i Jesosy nahita sy nahatsapa ny orooro nahazo ny tompony manoloana ny fahafatesina sy manoloana ny azo fijaliana sy izay misotra fahomena fanaraka amin'izany fahavolena zany ianko izy loalahy zany efa tsy milaza fa avetrany dia ahazo ny daholo ny mikasika an'ity Jesosy ity zany tsy manambara fa avetrany izy loalahy reto dia mpianatra hafa fa tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra tsy naza tsy manambara amin'izany zavatra matseho rehetra fa eto indray raha zavatra miteta dia raha vavolombelona namianana zanakavavy mijay tamin'ny maty izy Jesosy teo eto kosa dia vavolombelona nitsanana ny Jesosy tamin'ny maty ary mahasamihafa ny zanakavavy mijay sy Lazarosy zay nitsana tamin'ny maty ary maty ary zao taty aoriana fa Jesosy
ilay nitsaina tamin'ny manodito na lesin'ny fahafatesana velona mandraka kikisy velona mandraka kikisy ary fahavonoleo izany izy reto zavatra tiko tantareto moa dia miazakazaka izy mara fa miteny mary magdalena hoe tosokatra ny fasana tsy aitsony ny vato ary to tsy eo le razana voanatin'ny saina io dia tsy nangaraka razana sa misina fa dia anao ambarany mpianana dia ireo zay akaiky azy indrindra no mandeha milazana dia miazakazaka anatin'ny sainy petero zany dia mety miraotratrakoa ny andalany ngamba zy nakan'le razana atao ngamba izy moa zokizokiny any raha nanjona ka dia jona tonga tonga fasana azakazaka zona ndray tsy miditra voalohany tena ndray miditra eo mahazatra ka matahotra ihany izy amintsika tsy matahotahotra ihany fa resaka fahafatesany fasana tsy ny sisa miaotritsy miditra petera ary indany hoe profiny vaingana hita maso tena hoe nitsangana ilay jesosy voanazy eto fa eo nampapaty reo nrazana hoe tokarangalarina zany lasa miaraka nampapaty tsisy nangarazana ka sokafa ko vaitro tia azo le mitsika amin'izao tojo malaza be zavatra fa mba hainga hafainga anazy tena miaraka amin'ny dia any izy voaroa sorony ty sy ny sisa sy ny sisa tsy zay zavatra nisy feteko fa nampapaty sy lay fefaka voalohany zany dia hitatena farina tsara ary misy aza nanamara reavana fa ilay ambazapambamena nanosana ny jesosy iny zany dia mifahaverseny mitompo mandeha tsy natamin'ny maty ary nizavatra azo antoka dia zao raha naseny jesosy misokafa ny mpianatra ny fasana anangana lazarosy jaonakakakakafo zany eto kosa mianjely manokasany fotsany tsy voarany jesosy fa idira miro zay atsapa fa nitsana tamin'ny maty tokoa izy jesosy iny tsy mino tsy nanamaty izy traverseny namba traverseny kiva ny vato sy nisy tsikona nytompo zany fa misokafana ny fasana azo amikipetera miditra dia mijery hoe tena mitsanana marina tokontoko fa tsy nazonazy izany betsaka raha manoteny hoe amreo mpandika na keritreritra hoe tsy tena maty nge jesosy fa tonana sy ny sisa dia azo apofona anatsiansa fa tsisy an'izany fa tsy nanantena maty zany ny ambarany baiboly zay tsy fitafantsika fa fitimotra aminareo dia rehefa nitsatoana sambatra teo tezany teo dia misy rano sy rano mivoaka teo misy tsabo eto misy betsaka ny mafantatra rehefa misaraka ireo ny rano sy ny ra zany dia fatesana miditra amin'izany ireo zay malamilaomano izay mpanjanaka mafatsa kokoa ny amin'izany matsy tsy matsy zany rehefa anala izy teola zay molakarina sy mijaniny teo dia mijerevana ire voalohany mbola tsy maty tsara dia tapahana ny tompony dia zay fotanasorana azy teo tsotsotra kokoa jerevana ilay jolany anankiray mbola tsy tena maty dia tapahana ny tompony dia nasorana teo tonga teo ny jesosy jerevana efa maty izy dia tsy tapahana ny hoe efa maty nasorana amin'ny volatsotra zany zany izy raha tsy namara voalohany zanjavana dia ireo jolamo reo anisan'ny mazotombony voalohany tamin'ny rahan'i jesosy atsika tokony azy fijaliana izy raha reo satria jesosy maty talohany fa mampanety zao nankiray tamin'izy ro ihany mibebaka fa ny nankiray kosa tsy namano izany zay moa zany zavatra mentantsika izay fantatra fa jesosy kristy maty ho an'ny olona rehetra tamin'ny fotoana rehetra tamin'ny fotoana rehetra mihitsy fa atsy ho anisan'ireo zay tahaka ny jolany anankiray tsy mameky fa tahaka ny anankiray kosa izay voalaza fa iona amin'ny tompo anio amin'ny paradisa
inona tena tiako velena raha tsy resaka fa tsy zoanarito teo mampianatra azy dia nanana tsy fahampirehetra izy ireo zona moa dia voalaza fa mpianatra tiany Jesosy izy ihany mananarana zany ary rehefa miteny azy dia ozy izy hoe ilay mpianatra tiany Jesosy fa tsy miteny hoe zany hoe zany izy tsy mizaozao zany tian'izany rehefa tsapany tia azy Jesosy zany oatra manana teny frantsy manana fiction manokana tany zay mahaolombelona nareo mananjanaka maromaro misy foana ngamba tianareo koa zavakareo mety misy anakay foana ngamba tiana kokoa ngamba tsy problème hitako zany raha tsy zany izy hitako zany satria zay mahaolombelona tanito zay koa zavatra sy apetera indray a fantatitsika momba azy indraindray indray ny tompo midera azy amin'ny zavatra an'izay indray ny tompo fanoatra amin'izay ohatra ny tompo amin'ny zavatra an'izay mametra teny foana sy ny sisa dia indraindray aza manondrana tsy mijeritsika daholo ny ten'Andriamanitra izay mikasika amin'izany fa ny zavatra azo antoka dia izao tsy tena fantany mazamarina fantany mpampianatra tia ary azo antoka tia olo tia ary olona mihoatra ny olona rehetra tia olo tia fa ny tena manizy an'i Jesosy olona tsy tao an-tsainy tao mihitsy tsy mba tao an-tsainy tao mihitsy izy ary nandahazy ny tena fantatitsika zany tamin'ny Jesosy izay efa mitsaraina tamin'ny solona be sy ny sisa bebaka moa izy efa naneno ny akoho dia mipetraka izy amina tsy azo ny foana hatrio rehefa maty Jesosy dia mila tsy fijaliana zany dia maty nalainy josiraka ny arimati natsitsika ny razana dia amaro tamin'ny mpianatra moa dia ivelona amin'izao amin'izay zany zay vitamin'ny teny malagasy fatapatotsika tsy misy ninonantsony tsy zavatra azo atao tsony lafolatra teny taona araka tamin'ny teo lasa botangara sy ny sisa dia oanandray zanazo diso fanampiana tanteraka kanefa tsy agnatanymaty Jesosy fahaolombelona voalohany ndray Petera sy Jaona fahaolombelona voalohany ndray dia verina ndray fanantenana rehetrarehetra hoe ay Andriamanitra velona ve ty ity ay ilay tsy fampataratsika azy taloha amin'izao mitsangana maty zao dia mia mahafantatra azy izao raha jentsika vakitsika ny epistily zay soratany Petera vatsika vakitsika ny filazantsara ny Jaona ny epistily anankitelo soratany Jaona sy ny apokalipsia dia hitatsika hoe olona mampiosika ara-panaza ny Jaona sy Petera zany Petera sy Jaona tsy ilay Petera fa izay tamin'ny mampianatra azy nampino ara dia namonjana matetika fa ilay Petera matotra voavolavora ara-panahy fa tsy maintsy nitsangana tamin'ny maty aloha Jesosy hitany maso tsapany hitapoko tapirina ny fiteny malagasy zay fa tena tokasaina ireto olona io ary nateo ampiretam-po aminy arahavana dia voalaza tamin'ny voalohany fa tsy nano azy teo ny fiangonana teo ny zavatra maro satria soka sy mari mahafantatra hoe zamary ny tia Jesosy ity raha oharina amin'ny zanany avy satria tamin'ny fahaterahany dia anjely foana no mitondra zavatra rehetrarehetra dia izy tsy kanefa fantatsika fa misy rahalan'i Jesosy nanolotra apôstôla pistilana ray avy dia Jakoba zany sy Jota zanaky Josefa sy Maria ireo ozy ireo fa tsy lasa pino ireo raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy zay mazava lehibe fitsangana Jesosy tamin'ny maty io zany tena fototra iorena ny fivavahana kristianina ary rehefa manambara ny azo fijaliana zay nijaliny ka tsy ambara tsy fisakana nytenany tamin'ny maty dia tsy ampy fa miantona ny afatra zay ataontsika ho an'olona tsy maintsy ambara nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy tena nitsangana tamin'ny maty ary nandresy ny fahafatezana ary io ilay nidiavintsika rehetra izay mino azy rahatr'izay fa andiny fadinykombolo amin'ny Jaona toko faraka ny folo atsika tsenjery rehefa misy fahafatezana zao ny fanangana ny maty sy mpiainana izay mino ahy mamaty azy dia mivelona indray maro levana amin'izao fotoana zao nampitandrina aza nahitan'izany ny tenanay amin'ireo vazareo izay manao ny mampitandrina azy fa tsy hoe fitsainana ny tenany maty
tsy inona dia jesosy nitsaina tamin'ny maty azy ntiana zao satria izy foana fitsaina voalohany tykotile voalohany raha tsy nitsaina tamin'ny maty jesosy dia tsy misy nitsaina koa zany tsika fa raha hoe jesosy nitsaina tamin'ny maty dia hitsaina maty koa tsika rehefa miverina izy satria io le hoe fanifariana tena faharinana hoe tena misy zany le izy satria miainany jesosy ilay fitsainana tamin'ny maty koa ao isika mpindrana tsy alohatrina bosy sasatsasany amin'ny baiboly ka zavatra metimety amintsika ihany minona manahosony siansa zao dia okaony amin'ny sy ny sisa misy zavatra tsy azo tsika ao fa tsy maninona zany rehefa raisina mivolona dia zay zavatra tian'andriamanitra ary raha eo tsika sahirana rehefa raha ao tena maty dia tsy mena koa izy zany tsika hoe noarin'andriamanitra ny zanak'olombelona zao tontolo zao tamin'ny avany tsy misy tamin'ny alalany tsy misy inona no nanjary misy ka rehefa maty isika amin'izao fotoana zao malaza be avadika olavelona misotsika miteny zao na malagasy azy inona tsy ondeo azy amin'ny vazaha mitoerana crématorium dia misy le amerikana anankiray izay nanofinofina zany hoe izy pasy zany dia maty izy dia natao avadika olavelona dia nafafy mety nanompolanina ny olavelona dia narefa amin'izao tontolo zao ahoana nitsainana n'ireny amin'ny maty tsy olana amin'andriamanitra zany tsy olana amina ianao tsy inona raha vitany nampisy ary io ny ana zay rehetra mihevitra amin'ny tenany ny tena mpanao siansa alina be ana sahirana ny amin'izay sahirana amin'izay satria matiera aza verindraneo zay lotsompian'andriamanitra matiera territoriel efa nisy fotoana zay inony tsy olana aminy minao zay amin'iny hoe andriamanitra mambadika zany rehetra zany dia sahirakirana izy tsika zay nanaiky an' jesosy ny fiainantsika dia mila mahazo antoka hoe hitsangana amin'ny maty tsika tsy misy hoe hitsangana amin'ny maty ary indrindra hitsangana amin'ny maty ho amin'ny fiainana mandrakizay satria hitsangana amin'ny maty koa ny hafa araka ny ambaran'ny paoly Tessalonianina voalohany toko fahaefatra izay maty amin'ny Kristy mitsangana mialoha ary ny sisa mitsangana ho amin'ny fitsarana farany sy ny farany rehatrafo izay hitanany tomany sy ny fikitroana nify zay voalaza amin'ny Matio rehefa ireo zany rehetra zany dia misy fitsangana amin'ny maty anankiray izay amin'ny tanina pesaka fanadinantsika le zay hoe mahalala andriamanitra no mahafantatra ara-panahy satria vokatry ny fahotana dia fahafatesana ara-panahy ka zay rehetra latsika ataon'ny fahotana sy nandova ny fahotana Damaseko ara-panahy dia maty ara-panahy eo ilaina ny fitsanganana amin'ny maty ara-panahy izay antsoina ihany koa hoe fahateram-baovao anak'izay ambaran'ny jaona Jesosy tamin'ny Nikodemosy jaona toko fahatelo misy tsirairay mila manomboka ny fiainana mandrakizay amin'ny alalany fitsanganana amin'ny maty ara-panahy ary tsisy afaka androaka izany empilatan'andriamanitra fa mitohy hatramin'ny mandrakizay izany fiainana izany manamana amin'ny tompony tsika tsy ho anisan'izay mbola manana fisanasanana ny amin'izay ambarana baiboly ny amin'izay sarotra indrindra ambarana baiboly ao anatin'izany fitsangana ny tena amin'ny maty satria io Jesosy nitsangana tamin'ny maty io no tena fototra irenina ny fivavahana kristianina raha mitondra aloha kristianina ka tsy manakely io dia hafahafa iainany tsy mandova ny fiainana mandrakizay tsy mandova satria andriamanitra maty anie zany ny tompony maty Jesosy dia maty zany tsy andriamanitra vina aotritsika atsapa atsika miteny zao tsy hoe velona ihany ny tompo fa nofo sy ra eo ankavan'andriamanitra ray tsy haiko manazava an'izay nofo sy ra izay amboninahitra glorifie ny teny frantsay ary azo nataony miseho antseno zany tantarany fikarazana miseho ny tompo Jesosy nofo sy ra eo amin'ny olona satria izy nofo sy ra mitsangana miakatra ao an-danitra mbola hiverina tahaka amin'izay mikarany afaka miseho raha tiany zany raha ilaina hoe tsy ilaintsika dia angatahantsika ka dia tsy atony apetsaka iavana ny tantara izay manambara fa misy olona zay tena mitady fantatra an Jesosy ka mila mahita azy misy iny Jesosy anisy zany
betsaka izovavolombelona amin'izany fa raha itsika zao nangataka an'izany tsy manao izy satria zay hoe mankafanana Andriamanitra ozy tompo Jesosy tamin'ny Tomasy ary fantatsika tsara amin'ity fantatsika hoe mampalaza ny Tomasy mampalaza ny Tomasy dia efa nilazany tonga ny Magdalena tonga ry Petera sy ry Jona nitsakana tamin'ny maty Jesosy efa nahita azy zay ozy raha tsy hitan'ilay Tomasy koreto miprofo midia tianarana tiany fantsika dia tsy mba ino zay zany teny nataon'ny Tomasy ka fantatsika fantatry Jesosy zany dia ilay mofo sy raha efa nasambatra miditra toerana misy mpianatra tsoro teo vony miantso ny Tomasy dia miteny tany mandrosoa ianao amintsika io zany dia ohatra nyzoa Tomasy azafady tongao ianao atsy zay ngamba izy atonga ny Tomasy titsapao azy sisa nahitanao mihinanao ay kanefa zao sambatra kosa zay kanefa tsy nahita ny finoana dia tsy ahorona amin'ny zavatra hitan'ilay Tomasy tsikoto finoana dia tsy ahorona amin'ny zavatra spectaculaire ny surnaturel na zavatra mahagaga ain'Andriamanitra zany ary atono ny fiainantsika zany teorintsika mijovaram-bely tena nisy any zany teo amin'ny fiainako fa raha io no nirasantsika raha io no norenatsika ny finoantsika rehefa tsy manao ny tompo dia mbaraka amin'ny tany ny finoantsika satria vola ho epistilo ny Hébreu hanehoana ny zavatra tsy hita ary masitsika aloha riavana ny tsy mahita fa manana ny Jesosy tsika ny ara-panahy dia manitsapa tsy mahafantatra fa tena misy izy tena miasa izy ary tena velona izy ho azy ireo voninahitra ary mantsika tsirairay zay manatrika izao fikampom-favahana izao handreny fenompanamasina hoe zay rehetra mibarany baiboly tompoko dia marina zay rehetra mibarany baiboly dia marina ary zay rehetra tsy azontsika anatin'ny baiboly tsolana zany fa ny an-danitra aloha dia anontaniana Paoly atsory Petera atsory Jesosy tsolana fa zay azonareo kosa ampiara anatin'ny tsy